Omaly notoloran'ny Vivo Énergie mari-pakasitrahana ny fokotany tetsy Atsimo Paris tamin'ilay fifaninanana no karakarain'izy ireo momba ilay village le plus propre. Miisa 7 no nandray anjara fa ity fokotany ity no nosongadina tamin'izany fifaninanana izany. Voasafidy ho tanàna madio indrindra ny fokotany Atsimo Paris ao amin'ny commune Ambohidratrimo nandritra ilay fifananana le village le plus propre izay nokarakarain'ny Vivo Énergie Madagascar. Nisongadina tamin'ireo tanàna 7 hafa ao amin'ity commune ity hatrany ary nandray anjara tamin'ny fifananana izy noho ny fanomezan-danja ny ranon'Amparihy izay nodiovina sy nohatsaraina. Tanjona amin'ity fifananana tanàna madio indrindra ity ny anintanana ireo mponina hitsinjo ny tontolo iainana. Ny orinasa Vivo Énergie dia manatanteraka asa sosialy ao anatin'ny fitandrona ny tontolo iainana ka ao anatin'izay indrindra no nanaovana an'izay fifananana izay aprisihana sy taizana ny olona ho tian'ny tanànany manadio ny tanàna mikolokolo ary mamela tanàna mahafinaritra zany ho fitandrona ny tontolo iainana izay. Notoloran'ny Vivo Énergie mari-pakasitrahana araka izany fokotany Atsimo Paris ka nahitana fanariam-pako miisa 7 sezavato ho an'ny besinimaro, zanakazo ary valopy ahafana mikarakara lava-drano ny fanomezana. Fantatra nandritra ity lanonana ity hatrany fa mieritreritra ny amboly hazo mandidina ny farihy ny Vivo Énergie sy ny mponina ao amin'ny fokotany Atsimo Paris.